John 1:17 ny lalàna dia nomena tamin'ny alalan'i Mosesy fa fahasoavana sy fahamarinana kosa tonga tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Vao tonga i Jesosy Kristy dia tonga tao amintsika ny atao hoe fahasoavana. Ka ny asa mafy nataonao hatramin'izay tsy nahitaonao vokany, rehefa tonga i Kristy eo amin'ny fiainanao dia manomboka hetsika ilay fahasoavana ao anatinao ao. Ankoatra ny valiny asa nataonao dia misy zavatra ataon'ilay fahasoavana izay mihoatra lavitra noho ny ezaka vitanao sy ny fahalalanao sy ny zavatra tratranao, ny zavatra ataon'ilay fahasoavana. Alleluia. Misy mahazo ve ny resaka ataoko zany? Fampiononana, ilay fampiononana tsy hoe fafao fotsiny ranomasinao mionona fa tsisy hevitra intsony, fampiononan'olona izany. Fa tsy zany ilay fampiononana hoentin'ny fanamasina eo amin'ny fiainantsika, satria ny fanahy masina dia pampionona, consolateur. Pampionona ny anaran'ny fanamasina, paracleto. Pampionona any amin'ny Jaona 14, Jaona 16 any dia manambara an'izany izy. Inona no nitranga teo amin'ny fiainan'ny Isaka rehefa tonga teo amin'ny fampiononana? Fampiononana. Satria Isaka ny fanakaiky fo be tamin'ny Sara, lahatokany Sara Isaka. Fanakaiky fo loatra izy mianaka, fa tamin'ny fotoana anankiray maty Sara. Rehefa maty Sara, vaky ny fony Isaka. Laozany Sara, ninina sakafo tonga eo tsy mampionona ny fony Isaka. Niza namana tonga eo amin'ny fiainany tsy mampionona ny fony Isaka. Ninina toerana tsara alehany hitsangatsanganany tsy mampionona ny fony. Manan-karembezany Isaka izany. Nandova rena tamin'ny Abrahama sady nahazo tsodrano mbola nahazo arena, tsy nampionona ny fony Isaka. Satria mafy loatra taminy ny bangany Sara. Fa ny Baiboly dia milaza fa tonga ny fotoana nampionona anazy, Genesis 24:67. Ary Isaka dia nampandroso an'i Rebeka ho ao andainy Sara reniny ka nampakatra azy ho vadiny, ary tia azy izy dia nionona ny alahelony andreniny. Eto zany ny fampiononana, tsy hoe fafao ny ranomasonao mahereza lay mahereza, tsy zay, fa ny fampiononana dia misy zavatra ho alefan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao eo mahatonga anao anadino ny tantara ratsy rena zay nitranga tany aloha. Zay ny fampiononan'Andriamanitra. O Yahweh, ny fampiononan'Andriamanitra, misy zavatra alefan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao eo mahatonga anao anadino ny ratra lasa rehetra, anadino ny tantara ratsy rehetra tany aloha tany. Adino ny Isaka ny momba ny Sara zay maty zay nandratra ny fony, nampisolatra ny fony rehefa tonga teo aminy i Rebeka. Tsy haiko hoe inona ny Rebeka omeny tompo anao amin'ity taona ity, fa ity taona ity dia taona ny fampiononana ihany koa. Alleluia. Ary ilay mpampionona ao anatinao, ilay Jesosy ao anatinao, isintona Rebeka eo amin'ny fiainanao. Ayaya, misy mandray ve zany amin'ny anaran'i Jesosy? Alleluia. Misy mandray ve zany amin'ny anaran'i Jesosy? Efa azoko ajanona ny afatra eto satria tafita le izy. Saingy zany mbola isafidiny mbola hoeto, satria henoko hoe lasan'le izy, henoko hoe lasan'le izy, votsitrany le izy teo. Tsangana amin'izay, tsy amorona zay tsy nasain'Andriamanitra ho resako eto. Alleluia. Fampiononana, fampiononana, fampiononana. Ny atao hoe fampiononana, misy zavatra ho alefan'Andriamanitra eo aminao. Ilay fahasoavana, ilay mpampionona ao anatinao no isintona azy, ahatonga anao anadino ny fiainana rehetra taloha ny nahatongavan'izay. Misy zavatra tonga dia miala ny anatin'ny sainao, miala ny anatin'ny fonao, miala ny anatin'ny fitadidianao, ohatrany tsy hainao le teo aloha iny. Ilay fahasoavana ao anatinao no hitondra an'izany isintona izany. Oh, misy iona amin'ny Rebekany,
misy ifanena amin'ny Rebekany. Alleluia. Tonga su Rebeka, tonga su Rebeka, averene tungava Rebeka, tungava Rebeka, tungava Rebeka. Misavatra tonga dia adinonao. Mafy tamin'ny sakany namoy any Sara. Fa maninona rehefa tonga Rebeka dia nionona ozy ny alahelo ny an'iregny. Misy zavatra nasana vavy mahatonga anao manadino ny ratra diso mafy loatra sy ny fiainana diso mafy loatra, ny fanompona diso mafy loatra ny ainanao, tapitra ny fehataom-pampoanao. Ho anao zay maheno mijaly 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 mijaly. Henonao mihitsy hoe mijaly ianao, renao mihitsy hoe mijaly ianao, renao mihitsy hoe diso mafy loatra kosa Jesosy. Ary misy taona ianao miteny hoe tsy mbola vita ihany ve Jesosy? Te mbola fizaham-toetra foana ve ity? Te mbola fitsapana foana ve ity? Henonao mihitsy hoe misofriry ianao amin'ny fiainana. Lazao amin'ny olo kosa fa vita ny adiny. Tapitra ny fehitaona ny ijaliany, tapitra ny fehitaom-panompony. Tsy zany mahatonga an'izany fa Kristy ao anatinao ao. Christ in you. Ilay Kristy ao anatinao ao, ilay Jesosy tonga ao anatinao ao, ilay Jesosy, ilay Jesosy, ilay fahasoavana tonga tamin'ny alalan'i Jesosy, io ny ao anatinao. Isintona ny Rebeka, isintona ny Rebeka. Rebeka anao mety hiasa, Rebeka anao mety plasy ambony, Rebeka anao mety miliara, Rebeka anao tsy haiko hoe. Alleluia. Tsy fantatry izay ho ataonao fanamasina. Zareo tsara fa misy olona manomboka mahita anao amin'ny endrika hafa, misy olona manomboka matazana anao amin'ny endrika hafa zay tsy ahitanao anao akory, satria anao tsy avela hita azy fa anao tsy mbola zakanao. Misy zava-panahy miaraka aminao, ianao tsy mahita fa ny olona matazana. Fofony Rebeka io manomboka midika eo. Ny fofona dia mialoha lalana. Raha misy olona manitra be tonga hiditra ao an-tranonao, tsy hoe rehefa tonga ao vao heninao le fofona, fa mbola lavidavitra kely le olona dia efa maheno fofona ianao. Raha somary nandeha moramora izy ka mijoro ao ambaravarana, misy fofona efa renao sady ao an-trano. Indro ny fofon'ny Rebeka efa manomboka rena. Indro ny odeur ny Rebeka, ny parfum ny Rebeka manomboka rena. Alleluia. Nanamboatra pneu tamin'ny toerana anankiray any, dia tsy anako dia nody kely nandeha bajajo, dia niverina nandeha bajajo. Niala avy ao aho, dia ozy ilay olona teo amin'ny fanamboarana pneu. Tahitra be ao izy averiko hoe mpanefoefo be anao teo izy ilay mpanefoefo. Io sy pastera. Za tsy niteny tany anatiko tany hoe fa izy io zavatra hitanao io fa enao fanina, satria ny fofony Rebeka no efa henony. Dia gaga izy rehefa nijoro kay pasteur izy dao. Everiko fa mpanefoefo be anao teo izy kay pasteur. Everiny fa mifanohatra zany ny mpanefoefo sy pasteur Isidore. Everiko fa mpanefoefo be anao tonga teo izy, ay pasteur. Fofony Rebeka no reny. Alleluia. Manomboka midofaka eto ny fofony Rebeka eo amin'ny fiainana. Manomboka midofaka ny odeur parfum Rebeka eo amin'ny fiainana. Amin'ity 2020 ity, 21 ity, 2021, parfum Rebeka eo amin'ny fiainana. Alléluia, alléluia. Nouvel an, déodorant Rebeka 2021, parfum Rebeka. Amin'ny anaran'i Jesosy manomboka mamofomofo reny aminao. Ny fofona dia misintona zavatra. Ny fofona anankiray dia mahatonga ny olona manantona na mahatonga ny olona miala. Raha misy fofona ratsy eo,
ratsy eto zany sady mitady ny olona hoe avy aiza izy zany no miala eo izy tsy fantatry zay fofona teo aminao hatramin'izay mety natonga ny olona niala aminao foana satria misy fofona hafa eo amin'ny fiainanao zay tsy renao fa ny olona manantona ny mandray azy dia miala foana zay mahatonga misy vehivavy na misy lehilahy tsy mahazo na tokantrano satria misy fofona miaraka aminy dia lasa le olona miala satria misy fofona mandroaka olona eo tsy voatery eniny orona fa rena tontolo miala foana le olona noho ilay fofona na tsara zany toerana anankiray fa rehefa misy fofona ratsy eo tsy mahatamana zay efa nipetraka tamina trano vato tsara tany Amoramanga fa misy tuyau foitina tuyau na toilette dia maimbony ao an-trano fofona tsy maintsy niala teo ihany ny afaranay natao ambany be le ofa ny trano fa niala ihany zay na tsara ny trano na ambany ny vidiny niala teo zay mahatonga misy vehivavy efa miezaka manetry tena manao zay mety amin'ny lehilahy amin'ny vadiny efa manetry tena manao zay fomba rehetra kanefa mbola miala ihany le olona satria misy fofona io misy asa tonga dia votsitra ho azy eo aminao tsy tamana satria misy fofona eo fianakaviana mandao anao satria misy fofona eo vokatra eo amin'ny asa fanompona miala eo aminao satria misy fofona eo ampionony oloko fa tapitra ny fetaom-panompona ampionony oloko fa vita ny adiny fofona vaovao fofona vaovao révélation omeny fanamasina vo zao tsy miteny izy fa maneho zavatra zao ny zavatra sio Jesosy vo tonga tety ambonin'ny tany fotsiny tamin'ny andro nahaterahany dia nisy nitondra fofona tao aminy lay magy avy any atsinanana nitondra miora volamena zava-manitra fofona miaraka amina zavatra mamirapiratra vo tonga ao aminao Jesosy misy fofona vaovao eo amin'ny fiainana vo teraka ao aminao Jesosy misy parfum vaovao misy odeur vaovao raisy eo amin'ny fiainana halleluja miova le fofona voateraka Jesosy tao an-tranon'omby nisy fofona tsy mahafinaritra tao tonga dia nisy fofona vaovao nentina niditra tao nanova n'le fofona teo aloha fofona miady amina fofona ninina fofona eo amin'ny fiainana ohatra ny fofona tranon'omby tsy mahafinaritra misy fofona vaovao mipotra manomboka eo mipotra manomboka eo fofony Rebeka amin'ny anarany Jesosy libéré eto fofona io Jesosy ay misy olona zao mandre fofona manitra be misy olona iza le olona zao mandre fofona manitra be misy olona mandre fofona manitra ataovy ambolotra ny tanana mandre fofona ampidinao ny tananao izy mandre fofona manitra misy fofona enao manitra be tampoka izany enao halleloja enao le izy avita eo ahoana tsara mare fofona manitra be tsy fantareva tonga dia tonga ty amiko fotsiny fofona manitra misy zavatra tian'Andriamanitra ho aseho amintsika fotsiny dia misy olona ray ataony mandre azy halleluja fofona Rebeka miomanany amin'izay tafasaraka tamin'ilay fofona teo aloha na tonga anao voailika foana ianao na mahatonga anao ialan-javatra foana satria misy fofonao rehefa mitsodrano afaka miverina amin'ny toeranao ianao rehefa tonga teo anatriany Isaka i Jakoba sy Esau fofona no tena nahaliana azy indray ny fofony zanako tahaka ny fofony zay notahiny Jehova ny voata zany dia misy fofony
indray ny fofony zanako dia tsahaka ny fofony sa zay no tahiny Jehova ny sa voata ianao le san'Andriamanitra ianao zay hoy izy Paul dia mpiara-miasa amin'Andriamanitra fa ianareo kosa trano arafitra Andriamanitra sy san'Andriamanitra ianao dia san'Andriamanitra halleluia misy fofona avy amin'Andriamanitra eo aminao dia ho tahiny Andriamanitra ianao amen 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 manomboka hitany Rebeka ianao dia misy zavatra tsy maintsy ho adininao misy tantara adininao halleluia sotra Jesosy io sandrato eny amin'ny lanitra ny tananao dia manombo misaotra ny tompo sotra fa vita ny atoko sotra Jesosy halleluia 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 misaotra to ay misy fofona tonga dia tsy tamana tsy za tsony ny mandroaka fa manomboka midina ny fofony Rebeka za tany antsaha Isaka nieritreritra kely tany antsaha maheno fofona sa dia tonga Rebeka avy any halleluia eto amin'ity toeranyity zany sa izany troan'ny anjely ny fofona tsizy ao aminao sotominy iala eo aminao reo fofona tsizy rehetra amin'izao fotoana zany mahatonga anao voatonga dia tsy tiany olona voatonga dia ilikiny olona voatonga dia tsy marisy lahatra olona ny fiara tady ho tonga fa vao mahita anao tsy tapa-kevitra ny trano tady ho avy fa vao mahitazana anao tsy tapa-kevitra ny contrat tokony ho tonga fa vao mahita anao tsy tapa-kevitra io fofona io troan'ny anjely amin'izao troany sotomy miala ho aminao sotomy miala eo aminao sotomy miala eo aminao lay fofona mampiova hevitra iny sotomy miala eo aminao lay fofona mampiova hevitra iny sotomy miala eo aminao halleluia tsy asan'olona no mitranga eto zao tsy asan'olona no mitranga eto zao misy olona mampirehitra garbaty dia maniraka fofona hoeny amin'ny olona ary misy olona tonga eto nanrehitra garbaty izy dia naniraka fofona nankeny aminao nanrehitra zavatra manitra nefa zava-panaratsy no tononony ny anvoteny nalefa ny tany aminao ka natonga anao lasa misy fofona hafa voailika foana tsy matsanga ny zavatra tsy mavita zavatra io fofona io no troan'ny anjely amin'izao nizaniza nanirana fofona misy zaza tsy tavela ao anaty kibo satria misy fofon-javatra azy mahatonga zaza tsy tafapetraka misy toerana tsara vao misy ianao dia manomboka tsy mety amin'io toerana io no hiazona anao satria misy fofona hafahafa ianao dia tsy mety aminy ny miaraka aminao eto ny anjelyn'Andriamanitra miazona an'ilay parfum an'Andriamanitra pitseriny eo aminao zany manomboka eny amin'ny lohanao kosa ny parfum an' Jesosy misy parfum anankiray eto eo amin'io fonon'io parfum io misy soratra hoe fahasoavana
potseriny aminao fahasoavana 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 misy parfum anankiray e misy soratra hoe grâce Rebecca 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 Satana na ny olona rehefa motika olona dia mampiasa fofona sady mandefa fofona zay le hoe emboka fa androany roatsika zay fofona tsy izy rehetra nalefa tena roaky io fofona io iala eny amin'ny fiainanao asanato ny taninao miala ny fofona fahafatesana rehetra voka voka fofona aretina rehetra fahafatesana rehetra fanilykiliana rehetra tension diabète fantany divorce fisarapanambadina miala eny aminao voka reo fofona reo kopako reo fofona fasana fofona varotsy mifody rehetra faminotena rehetra zareo tsara valaso fofona lasy fofona io zao tsy fanananasy fantana fiainana ambany lasa daholo io fofona io lasa daholo io lasa daholo io fofona io voka daholo miala amin'ny zanak'Andriamanitra fiainana ambany trosa miala daholo